Coucou! Manahoana daholo indray fa miarabantsika rehetra indray androany amin'ity fotoana mahafinaritra ty zay anarantsika ankizy ny tenin'Andriamanitra. Vakiko aminao vetrany ary ny tenin'Andriamanitra ho ianarantsika androany ao amin'ny jauna toko faefatra andininy fa efatra amby roapolo. Andaonge miaraka veriny jauna toko faefatra andininy fa efatra amby roapolo. Ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Inona hoy ny Andriamanitra? Andriamanitra hoy fanahy. Izany fanahy izany tsy hita maso. Ao anatin'ny olombelona tsirairay zao misy fanahy ao fa tsy hita maso le izy tsy hita ety ivelany fa ao anatintsika ao misy fanahy ao anatintsika. Dia rehefa mivavaka amin'Andriamanitra zany dia mivavaka tsika fa tsy hita maso Andriamanitra. Tena tany zavatra anankiray ianao fa maninona kaitsika amin'ny kipy rehefa mivavaka? Misy mety miratra amin'ny maso rehefa mivavaka fa misy fotoana amin'ny ankapobeny dia mikipitsika rehefa mivavaka. Fa maninona ianao mikipy rehefa mivavaka dia fa maninona zany mikipy rehefa mivavaka. Hitanao misy fotoana zao Jesosy Kristy rehefa mivavaka izy zao dia makany atendrombohitra any amin'ny toerana tsy misy olona fa toerana tena milamina be, satria tena lamina be izy resaka amin'Andriamanitra. Tsy tiany misy zavatra mikorotandrotana dia miakatra any atendrombohitra izy mivavaka. Dia misy fotoana koa Andriamanitra mampianatra atao anaty baiboly dia ozy izy hoe ianao rehefa mivavaka ianao dia dio ny chambre anao amin'ny chambre anao zany mandeha ao amin'ny efitranonao dia ianao miresaka amin'Andriamanitra ao amin'ny mangingina ozy izy, satria tena ilaina ny mifantoka. Zany mifantoka zany dia tsy mijery zavatra hafa fa Andriamanitra ihany, tsy mitotodika amin'ny zavatra hafa fa tena mifantoka amin'Andriamanitra. Dia izay mampatonga an'Andriamanitra mampianatra antsika hoe rehefa mivavaka dia toerana milamina tsara. Dia tena tsara tsika rehefa mivavaka mikipy satria amin'izay mifantoka. Satria raha mihiratra amin'ny masonao ohatra dia misy fotoana ianao mihiratra amin'ny masonao dia ino ianao fa nisy zavatra ohatra hoe mihodinkodina teo dia lasa any ny masonao dia lasa variana ngenao hoe lasa variana hoe ino misy zavatra nitsorika dia makany masonao dia lasa manaraka an'iny ianao dia lasa tsy mifantoka ianao. Fa tsara mantsy rehefa mivavaka tena mifantoka. Dia mikipy zany tsika rehefa mivavaka raha azo atao dia andao ikipy rehefa mivavaka amin'izay mifantoka tsara tsika. Tian'Andriamanitra nge tena hifantoka aminy, tena mibanjina azy dia tena hoe tsy mieritreritra fa tsy Andriamanitra rery rehefa mivavaka. Fa raha ianao mbola mieritreritra zavatra hafa dia tsy mifantoka ianao zany, lasa tsy mifantoka. Fa tena tian'Andriamanitra tsika tena hifantoka ao aminy. Dia zay rehefa mivavaka manomboka zao andao ikipy amin'izay mifantoka aminy, satria Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Izay fotoanantsika androany. Tahian'Andriamanitra daholo indray amin'ny manaraka indray mianatra zava-baovao. Veloma daholo.